dia mpifaliana lehibe araka izany no androsoana tatokatranontsika mianakavy tonga indray ao anatin'ny fotoana ifanomezana eto amin'ity fahitalavitra ity sika ary dia inonay fa ianao koa dia sakaiza mahatoky tsy mahafoy anay manjoy tsy tapaka manovo ny sosiny fitahiana amin'ny alalan'izao fandaharana izao manonona ny fiadanan'ny tompo ny fitahiny ny fahasoavan'ny feno ho atsika mianakavy tsirairay avy samy anana an'izany anjara izany ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Hertina Rafanomezatsoa miaraka amin'ny pasteur Tovina Rivotre Marovony izay eto anilako eto no androso ao anatin'ny tokantranonao ifampizara masosi ny mahafinaritra ary ny fitahina indray ao anatin'ity ten'Andriamanitra tia miaraba atsika miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Rafanomezatsoa Hertina tokoa ary indrindra moa zany ho anao izay mpanaraka ny fahitalavitra izay anarahanao amin'ity fandarana ity. Andro vitsivitsy sisa no isaina dia tonga ilay fotoana anisan'ny lehibe sokoavana indrindra ngezabe sokoavana indrindra ozy satria tsy mbola isy fotoana tahaka an'ity mihitsy hatramin'izay izay ho totosaintsika etsy amin'ny Coliseum Atsonjombe amin'ny sabotsy faefatra ny volana aogositra ho avy izao manomboka amin'ny 9 vora maraina moa zany io fotoana io. Ny toetrandro dia raha mahita fa mangatsika satria tena mbola ao anatin'ny ririnina zany vanim-potoana ny faefatra ny volana aogositra izany kanefa dia efa mampiomana anao deny meloa satria manana lohahevitra lehibe tsika izay mahagaga fa mifanaraka tsara amin'ity boky Eksodosy tia izay lohahevitra izay dia ny hoe manamontsana ny herin'ny fahavalo manamontsana ny herin'ny fahavalo zay no horesantsika amin'io faefatra ny volana aogositra io. Dikan'izay moa zany dia isy lesona ngezabe ho raisinao androany ao anatin'ity fianarana ny bokin'ny Eksodosy tia indrindraindrindra hoe mifanandrifindrindra amin'io lohahevitra lehibe io ka dia manasanao zay ary mba hanana kely 70 minitra eo monjy mba ifampizarantsika tsaiky efa kely izay tovozona avy ato amin'ny soratra masina. Melohany idirantsika ao anatin'ny famakinany ten'Andriamanitra pasteur dia ivavaka isika ametraka ny fotoana manontolo eo ampelantanan'ny tompo andraisantsika fitahina manasanao atatokatrany ateo any koa hiara ivavaka isika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo atolotra ho anao ny dera laza saotra ny fakasitrahana sy ny voninahitra feno izay efa anao hatramin'ny taloha sy ny ankehitriny ary mandrakizay. Lehibe tokoa mantsy ny fitiavana ny fitahina izay omaninao ary zarainao any zanakao mandrakariva ary mandraka ankehitriny dia mbola tsy lefy laza izany. Ao anatin'izao fampianarana ny teninao izao dia mizara fahalalana fatakarana fahiratatsaina ary fitahina ho anay ianao tompo ary maro ny zava-tsy efa menao anay ankehitriny ary tompo dia apetraka eo ampelantananao indray izao fotoana izao mba handraisanay ny anjara andraisan'ny tokatrano sy ny fianakaviana ny fahasoavana be aminao koa dia aoko hitsampanay fa eto ianao manatrika ianao ny ametraka ny teny eo ambampan'ny mpanomponao ho aina ho an'izay mahazo azy ho fahasalamana ho an'ny nofony rehetra efa hotahinao sahady ny tokatrano amin'ny fanambinanao lehibe ary raha misy marary dia ho sitrana reo olana sy karazana ady ary tany efitra sy tany Egipta manandevy tompo dia hitondra ny olona ny amin'ny fitsaharany ianao satria manome toko an'izany fanafahana izany ianao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Eksodosy hatrany no lesitsika pasteur tatoato ary atreto aloha dia mbola zay hatrany tapitra ny toko 412 miditra ao amin'ny toko 712 tsika amin'izao fotoan'izao betsaka nefa vita betsaka koa ny mbola ho atao betsaka amin'ny fahasoavana efa azon'ny raisina fa misy koa mbola ho raisina dia irinay samy anovo an'izany tsika menakavy ary zany anasananao hoe manana faharetana fa tsy alamaina ianao ahita tombontsoa ianao ahita vokatra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Eksodosy toko 712 ny andininy voalohany no anombotsika ny afatra amin'ity anio ity nizao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny monomonona ny zanak'Israely no ny tsy fisin-drano sy ny nanomezan'Andriamanitra azy rano avy tamin'ny vatolampy. Andininy voalohany
ary ny findra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao mihevitra Sina ary araka izay natorony Jehova itobiny dia nitoby tao Refidima izy ary tsy nisy rano hosotrony olona dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe omeo rano izahay mba hosotronay fa hoy Mosesy taminy nahoana ny milahady amiko ianareo nahoana ny maka fanahin'i Jehova ianareo ary nangetaeta teo ny olona dia nimonmonina tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe nahoana ianao no nitondranay niakatra niala tany Egypta faty ketaeta anay sy ny zanakay ary ny bibinay ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehova ka nanao hoe ahoana no ataoko amin'ireto olona ireto fa mila hitora-bato ahy izy ary hoy Jehova tamin'i Mosesy mandrosoa eo anoloan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny loholon'ny Israely ary ny tehinao ilay nikapohinao anely dia eto eo an-tananao ka mandehana ary indro hijanona eo anatrehinao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba aho dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy amin'ny hosotron'ny olona dia nanao izany Mosesy teo amason'ny loholon'ny Israely ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Beriba noho ny ady nataony zanak'Israely sy noho ny nakany fanahy an Jehova hoe eto aminay va Jehova sa tsia ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely teo Refidima dia hoy Mosesy tamin'i Josoa mifidiana lehilahy ho atsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita rapitso dia hijoro eo amin'ny tapony avonao ka hitana ny tenin'Andriamanitra ety an-tanako ary Josoa dia nanao araka zay efa nolazay Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra teo amin'ny tapony avona ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely fa raha nampidininy ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia naka vato izy roalahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahana ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anilany ary ny iray kosa tamin'ny anilany dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra ary hoy Jehova tamin'i Mosesy soraty ao amin'ny boky izany ho fatsiarovana ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tokoa ny fatsiarovana ny Amalekita tsy ho eny ambanin'ny lanitra intsony dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova nisy fa hoy izy Jehova ninina hoe niadiny Jehova amin'ny Amalekita dia tsy hitsatra hatraminy taranany fara mandiby tapitra raha tsorona moa zany ny resaka dia ny fiainana mihitsy eto amin'ity ambanin'ny masoandro ity eto amin'ity planeta iainantsika ity dia fiainana tsy maintsy misy ady foana na inony filazantsara ny olona ray izay mandre antsika sy mijery antsika na tsy mino dia afaka ino ihany izy fa tsy maintsy misy ady na tsy inony aza ny filazantsara tsy maintsy misy ny ady etsy an-daniny koa nefa ho an'ireo zay efa manompo an'Andriamanitra ary vao mieritreritra ihany koa hiditra ao anatin'izany fanompona an'Andriamanitra zany dia vaovao ihany koa no lazako aminao androany vaovao mahafaly fa tsy maintsy hisy ady ihany koa hatrehanao ny mahasamihafa azy fotsiny ny pasteur raha fanomezan-tsoeritiana dia ny olona anankiray rehefa tsy mivavaka tsy manana an'Andriamanitra dia amin'ny antson'ilay fitenenana hoe miady rery izy fa etsy ankilany kosa isika mpanompon'Andriamanitra zay tena manompo an'Andriamanitra dia tsy miady rery ianao
ary zany natonga ny averimbentsika foana zany natonga ny davida nandresany goliata goliata dia nietritra ny tena ny fangeza be kanefa tokana i goliata fa i davida kosa dia nieritreritra ny tenany fa ho vitany ny adiny satria tsy miady rery izy fa miaraka amin'Andriamanitra raha tsorona zany dia i davida tsy nanao rasiray tamin'ny goliata fa rosy ray ary vokatra zay rosy ray zay a dia moramora tamin'ny davida no nandresany goliata satria Andriamanitra no niady ny davida tamin'izany fotoana izany zay le teniko antsika ozy aho hoe tsy miady rery ny olona miaraka amin'Andriamanitra tadio misy vanim-potoana misy olona tena hoe ao anatina toejavatra tena faran'izay sarotra mihitsy faran'izay sarotra imbetsaka nahitako an'izany hoe mpivavaka esoeson'ny olona ataon'ny olona tsinotsinona any amin'ny toeram-piasany any vetivety eo avadika Andriamanitra ambany ambony ny tantara fa ireny olona manao tsinotsinona sy manentsika azy reny dia tena ny tompo mihitsy miadin'le mpanompon'Andriamanitra atao tsinotsinona dia mametraka an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny eo amin'ny toerana zay tokony misy azy zay le teny soratra masina hoe fa ny lalan'ny marina dia taka ny fipoakandro maraina zay mihamazava manam-potatao vonany andro tamin'ny voaomaly a dia nisy olona niantso amin'ny telefona hoe ao anatina fahasarotam-piterahana sarotra be zany le fiterahan'lay renim-pianakaviana zany any amin'ny toerana lavitavitra ny renivohitra sy lavitra hôpitaly izy no miantso hoe tena sarotra ty pastera kanefa dia inona ny tokony atao dia za moa tany amin'ny toerana anankiray zay nanaovana vavaka dia tao anatin'ny indrindra no nyteny taminy manao hoe hivavaka amin'izao fotoana zao any amin'ny toerana misy aty amin'ny toerana misy anahy hivavaka ho an'ny olona io a hoteraka soamatsara ny zazakely satria Andriamanitra miaraka aminareo ao 7 minitra tao arinan'ilay nitenenako ny vavako azy iny niverina ny antso izy manao hoe teraka soamatsara efa nahaverevitra ny fianakaviana hoe inona natao fa tena sary-piterahana ohatrany hoe tsy hay na ny lohany any ambony a dia ny tongony ray ny hivoaka meloha fa vetivety eo anatin'ny vavaka dia miadiny zany mpanompon'Andriamanitra zany Andriamanitra dia efa nitadiny meloha manao hoe dia ho hitanareo indray tsy fitovian'ny marina dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy ireo ka miveritsika atao anatin'ilay andalatsoratra masina teo rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia teo amin'ny ranomasina mena orakoraka be mihitsy teo amin'ny ranomasina mena teo raha vakitsika ny salamy faraika amin'ny valopolo fa tena tamin'ny andro dia volana izy io tamin'ny feno volana dia nampanenona ny apoga tapaka raikitra ny fifaliana satria tafavoaka ny ranomasina mena dia hoe tena tapitra ny ady fa vetivety eo ndray nefa eto sendra ny tsy fisina rano zareo reo ary zany tsy fisina rano zany ny rano rehefa tsy misy pasteur dia lazaiko aminao hoe ny menaka tsy mahasolo rano ny vary tsy mahasolo rano ny tsy zavatra mahasolo rano ny rivotra tsy mahasolo rano fa rano ihany no tsy maintsy vahaolana amin'ny tsy fisiny rano dia etaetany rano zay no problema ny reto olonreto teto ka rehefa nangetaetany rano izy dia ny zavatra nampalahelo anefa ndeha ty nahagaga tamin'reto zanak'Israely reto mihitsy tokony efa mba manam-pinoana ny amin'ireo fahagagana be dehibe efa nataon'Andriamanitra teo aloha hoe loza folo tao amin'ny tany Egipta ranomasina mena zao verangana efa misaraka dia mbola tsy ino ihany ianao fa hain'Andriamanitra zany fa isaka ny tsy misy mandalo ady kely zareo dia monomonina tena ny monomonina ary monomonina tamin'Andriamanitra izy voalohany dia ny monomonina tamin'ny Mosesy izy faharoa io moa pastera misy fahotana anankitelo atao anatin'ny baiboly zay miteraka fandringanana tena fandringanana ny valiny ny voalohany amin'io dia ny fanompotsampy mampirafy an'Andriamanitra zay le hoe mijangajangara-panahy misy olona manontany matsindraray ahoana le mijangajangara-panahy be za be zao raha ohatra ny manana fiangonana koso ka hivavaka any aminareo dia ozy ny misy olona miteny manao mijangajangara-panahy anao fa inona ny ataonao any nefa ozy mba mahazo ilaina le makany dia ozy hoe tsy mijangajangara-panahy ianao fa raha manompo sampy ianao no mijangajangara-panahy ka tsy mijangajangara-panahy akory zay
ka ny fahotana voalohany tora fanikanana dia fanompontsampy, ny faharoa ny tora fanikanana dia ny fijangajangana, ary ny fahatelo zay tena matezitra an'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra andringana ihany koa dia ny fimonomononana. Reo zavatra anankitelo reo rehefa jerentsika ny baiboly dia misy faty olona manaliny foana zay vao mitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka ny fimonomononana rehefa seny raha ady ny olona dia miteraka fandringanana zay pasteur Albares ary pasteur Rafamezatsoertina. Raha ohatra ka manao fanamariantsika dia jereo tsara ane jereo tsara fa natoko hoe reto olona reto efa nena tao anatina tontolona fahagagana, efa nahita ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra dia mbola monomonina ihany. Ahoana mono tsy ahafahan'Andriamanitra manome rano? Vitan'Andriamanitra ane manome rano andreo ary ohatra zany mihitsy ry havana. Za dia miteny antsika mpanompon'Andriamanitra be dia be amintsika ireo ny nanaovan'Andriamanitra fahagagana. Sitrana tamin'ny cancerany col ianao, cancerany nono, ny ena ny fivotosana tamin'ny tongotrao, ny ala ny fivotosana teo amin'ny masonao, niteraka ny kibonao zay momba. Be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra amintsika, novain'Andriamanitra ny vadinao, be dia be ny fahagagana nataon'ny tompo. Nefa dia misy amintsika amin'izao fotoana izao mandalo ady, dia rehefa mandalo ady ianao tsy tadidinao mihitsy ny zava-mahagaga nataon'ny tompo teo amin'ny fiainantsika, fa monomonontsika amin'ny zavatra tsy mbola azontsika. Tsy dia mahafaly antsika loatra ny zavatra lehibe zay efa nataon'Andriamanitra tamintsika. Io no mahatonga soratra masina amin'ny teny manao hoe mpisaoran'i Jehovah ny fanahiko ary misy adonono ny fitahiny rehetra. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika na rehetra tsy tadidintsika, fa le tsy mbola azontsika ny mampimonomonona antsika ao anatrehan'Andriamanitra. Le zavatra mampangetaeta antsika ny mampimonomonona antsika ao anatrehan'Andriamanitra. Ary ny raharaha be dia ity, i Mosesy ny tratra farany teo pasteur Ertina Rafanomezatsoa, ny monomonona tamin'ny Mosesy ny olona, zany hoe ratsorina dia misy sokajin'olona indraindray pasteur rehefa tena mandalo hoady izy dia raikitra amin'izay le manometsiny pasteur, manometsiny fiangonanareo mampahantra, ny pasteur anareo matavy ohatrany ina nefa nareo mijaly. Zany vavan'ny olona daholo zany, tena voasasa mihitsy ny atidohanareo any amin'ireny tambajotra sy réseaux sociaux ireny moa dia misy tena miteny mamofady mihitsy satria tsy fanta le sitrapon'Andriamanitra, tsy fanta le sitrapon'Andriamanitra dia miteniteny foana manaratsy ny fiangonan'Andriamanitra, manaratsy mpanompon'Andriamanitra, manaratsy ny olon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy. Mbola ho jerentsika mantsy nytoy an'io aoriana kely hoe manahoana ny toetran'izany olona zany zany manaratsy mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonan'Andriamanitra zany. Fa ny monomonona ny olona ary vokatry le fimonomononana dia ny teny manao hoe nahoana zay ozy nentinao aty anefitra aty ho fatika etaeta aty, ary dia be ny olona ny tsomo tao dia saika hitorabato amin'ny Mosesy. Zany hoe saika hamona ny Mosesy mihitsy, zany hoe tena nanometsiny ary tena saika tratrany fitsaram-bahoaka mihitsy Mosesy teto ratsy Andriamanitra no niaro azy hoe ahoana kosa zay ny nentinao avy any Egypta any, zao be rangany ny fanarahana izy Andriamanitra ny fahagagana. Dia ny monomonina ohatran'izany ireo olona ireo pasteur Rafanomezatsoertina, nefa zao foana ny tadio. Andriamanitra tompoko tsy miova amin'ny teniny Andriamanitra, marina amin'ny teniny Andriamanitra, ary raha izy no Andriamanitra manao fahagagana tamin'izany fotoana zany dia mbola afaka manao fahagagana foana izy. Eksodosy na fanafahana izay ty boky idirantsika ao anatin'ny famelabelaran'ity pasteur. Raha ho azavazavaina misimisy kokoa dia hoe tao anatin'ny rafim-pitantanan'Andriamanitra ho amin'ny fanafahana ny fiainan'ireto zanak'Israely reto ny tantara voarakotra ato. Zany hoe raha vao nanomboka nandray andraikitra zany Andriamanitra dia ny tokony ho fantatra ary ny tokony mbio ao an-tsaina mandrakariba dia ny hoe tsy handrendrika an'ireto vahoaka reto Andriamanitra, tsy handetika an'ireto vahoaka reto ao anatina fahafatesan'Andriamanitra, fa ny anala azy ao aza ny tanjon'Andriamanitra ary hitondra azy any amin'ny tany, tondra dronono sy tantely. Io pasteur no tsy fantatro hoe adin'ny olona ve sa tsy azon'ny olona ve zay planina sy programme an'Andriamanitra izay, anika
na de efa nandalana zay atao hoe efa navita-pahandalana misimisy azy ary nylazainao teo hoe firifiry mifagagana efa nataon'Andriamanitra tao aloha tao ny lovojasivy tsy lazaina tsony ary tao aloha tao ihany de efa nisy fagagana nataon'Andriamanitra efa nisy tsy fisin-drano indray mandeha tao fa nomen'Andriamanitra rano ny olona nisy tsy fisikanina tao fa nandatsaka mofo avy any an-danitra Andriamanitra ary nandatsaka mana hoanina isanandro nisy tsy fisikena tao raha ohatra ka zany na manimanina ny olona fa efa nataon'Andriamanitra fa zao teto miverina indray de tsy fisin-drano fa ny olana de tsy mety tsaron'ny olona mihitsy hoe inona ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana inona ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ka izany no mahatonga azy mimonomonona ombeny ary atao anatin'ity tantara ity paster ao anatin'ny toko vitsivitsy ao de niverimberina mihitsy le resaka fimonomonona ny zanak'Israely teto zay taratry ny tsy finoana taratry ny famezatsiny an'Andriamanitra ary hoy teninao te hoe Mosesy nitratra farany teo moa de sady voatoraka voatabino voatoraka vato ndraindray vokatra zay tsy finoana izay kanefa efa tokony ho ao anatin'lay olona ary ampy ampirehitra ny finoana ao anatin'ny olona izay fagagana maromaro efa nataon'Andriamanitra izay eo paster no ilaina amafisina amin'ny olona hoe mila malala amin'ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao enao de mila manaiky ny rafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao enao marina fa nametoky ary anafaka paster Andriamanitra eto hoe anafaka ny zanak'Israely fa na izany tsy zany de misy famolavolana lesona maromaro teo aloha zay misy ambaratonga andalana tsy maintsy nidiavana ary azadiny fa tsy mora mitondra an'izany amin'ny fahafahany zany hoe fahoriana firitaona moa paster ndeha ho afahana ndeha ho vai ary retina tsy sitrapanafody manao ahoana ndeha ho sitranina tokatrano potika manao ahoana ndeha ho alamina de ahoana moa no eritreretantsika hoe vita moramora ahoana moa no eritreretantsika hoe de tonga ndray ny mpimaso ao de ilama mety vitan'Andriamanitra zany fa araky ny lesona tety hoe mamolavola Andriamanitra de zany mahatonga an'Andriamanitra hoe noentina nakato de nafindra nakato de ho entina ato ary mifefarano tsy maintsy tonga ary amin'ny tanjona ary ary tsy maintsy vitan'Andriamanitra io fanafahany ny manaiky an'izay fitondran'Andriamanitra zay paster ny tempo ilaina nanan'ny olona raha mieritreritra ny tafavoaka izy ny ady anefa Andriamanitra nanao azy ny olana anefa Andriamanitra ny ama azy ary efa nasaona mipetraka Mosesy ao an'izay anaovako azy fa kosa lay faharetana paster takina ao anatin'ny olona zavatra telo ny tsy maintsy ny safidin'ny olona na izy ijanonao lefa nandevozana ihany zay ambetiteniny hoe loa zay iverina any Egypta ihany efa fantatry ny olona paster amin'ny fahafatesanao matoa izy nalana tao efa fantatry ny olona ny zavadoza tao nefa mbola misy maniry iverina any ihany ve na izy lay lalana anankiray manitsy zay nitenen'Andriamanitra hoe tsy netiny tany amin'ny lalana manitsy fa lozany any ambadika any fahavaliny any ambadika any na izy ty lalana anankiray ty zay lalana efa nomanin'Andriamanitra fa azo antoka hitondra azy any amin'ny tany Kanana de io no izorany ary io no azo efina indrindra paster dikan'izay na ahoana tsy maintsy mitaky toepo tsy maintsy mitaky toe-panahy tsy maintsy mitaky fahavononana fa ho ambadika zay ka manaiky an'Andriamanitra ny olona anankiray io paster no atongavan'ny olona anankiray amin'ireny fijoroana vavolombelona maro be resantsika reny hoe aretina efa nalohan'ny dokotera ary na ny dokotera rehefa miteny hoe ome sakafo matsiro izy ny fianakaviana efa mifampijerijery fotsiny sisa satria nandeha mivola mity fanafody ary tsisy fa ny mahagaga rehefa tonga atao amin'i Jesosy le olona sitrana ny cancer sitrana ny aretina velona le olona efa saika maty teo inona ny antony nanaiky niditra tao anatin'ilay nahatoky nanaiky niditra tao anatin'ilay fiaretana nanaiky nakatoa lay lalana zay nitondran'Andriamanitra azy ary zany mbola namafisana hoe ekeo ny lalan'Andriamanitra fa ino ivoahana satria nampanantena fanafahana ho anao Andriamanitra na izany tsy zany paster nitaky fiaraha-miasa izy ty na de teo aza Mosesy ary Mosesy de lehilahin'Andriamanitra ary mpanompon'Andriamanitra de tsy midika akory hoe aizy nareo ry Mosesy ary zay ty zavatra ataon'ny olona ty ngamotsynareo ny anao azy angamotsynareo ny nampanantena fa hitondra zany hoe le olona zany paster de tsy mieritreritra mihitsy mba isy andraikitra raisiny na izy dingana ataony fa de mieritreritra fa icroiser les bras de amatambonina ary ihany ny fadison'ny fanapaha-kevitry ny olona anankiray mety tsy atongavany any amin'ny fanafahana fa ny tantara hitatsika eto de tena nanao Mosesy ary nafinaritra de natoky paster natoky Mosesy paster ary zany ny mpanompon'Andriamanitra tadiavintsika nefa na de mahatoky taoninona aza i Mosesy teto
dia mila fiara-miasa satria mety ho reraka ihany mosesy, mety miady rery ihany ary sofa nisy mpiara-miasa tao, nisy ny vahoaka zay nanakiara iasa tao zay nanohana ny tanany mosesy, ny fametanana tamin'ny mosesy fa tao ambadika zay ny fandresena teo anolohan'ny miady zay tsy maintsy natrehina. Ary zany koa dia tsy azontsika adinoana fa io lalantsika mizotra makany amin'ny fahafahan'io ane be ady be fahavalo e, ary tsy avelan'ny fahavalo afaka moramora zany ianao hoe iny fa isosasosa iakatra fa arakaraka ny fahombiazanao no mabe ny fakalan'ny ady sy ny fahavalo ary manenjika anao mbenimbeny tsy mamelanao ho mpandresika nefa efa matipaika amin'ny planina, matipaika ny tetikady tsy maintsy mandresy rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa ny makatosy isa dia ny manaiky dia ny manana faharetana pasteur dia io ny fomba tongavan'ny olona ho any an'ilay fampandresena zay resantsika sy ampanantenantsika zany hoe misy andraikitry ny tsirairay pasteur. Ya io mo Andriamanitra tadio tsara fa tsy manao zavatra tsy voahevitra zany mihitsy Andriamanitra fa matony zanak'Israely nentiny niala tany amin'ny tany Egypta dia fanampanantena iny mihitsy hoe any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Mazava tsara angamba zay adresy zay. Matony olona anankiray miaina tao anatina fahotana na tao anatina retina faran'izay mafy ianao ka nafahan'Andriamanitra ary nositran'Andriamanitra dia fantany lalana hitondrana anao hoe tsy amelako raha tsy voavonjy mandova ny fiainana mandrakizay ity olona ity. Mazava foana zany n'Andriamanitra ny lalana hitondrany antsika fa eo amin'io karazana lalana hitondran'Andriamanitra io fotsiny no tsy nampahafantariny hoe zao avy ny ady hitranga, reto avy ny ady ho lalovanareo, tsy nampahafantatra an'izany izy. Tsy ny tany isainy meloha, tsy ny tany izy hoe isy toerana tsy ahitanareo rano fa reny reny le ady amin'ny nampanompon'Andriamanitra reny efa nazavaintsika teto tsara mihitsy hoe misy karazany efatra ny mahatonga ny ady, mbola averiko ihany misy karazany efatra zay aloha ny fantatra aloha fa azonao ampiana le izy, ianao atao anatin'ny tokantrano zao ny afaka manampy an'le izy. Ny ady voalohany mahatonga ny zavatra voalohany mahatonga ny ady dia ady noho ny ataontsika ihany zany hoe raha manota ianao misy fahotana tafiditra ianao dia misy ady manjo ny ankohonanao. Ny faharoa dia ny tsy firaisan-tsaina ao anaty tokantrano na ao anaty fiangonana. Jereo tsara ny tokantrano tsy miraisaina fa be ady ao. Jereo tsara fiangonana tsy miraisaina ny mpiara-mivavaka ao na ny pasteur mpiara-miasa ao fa misavoritaka ambony ambany io ary dia misy mouvance ao farapakely misy mouvance anankiefatra ao anaty fiangonana ho an'ny reo tsy miraisain'ireo. Ny fahatelo mahatonga ny ady dia fanafiana avy aty ivelany zany hoe reny le hoe mosavy akasiparana ataon'olona tena hoe misy mandroba tampoka ohatraohatran'izany reny zany resaka mosavy reny akasiparana ataon'olona zay. Ary ny ady faefatra farany dia ady avy amin'Andriamanitra mihitsy. Io le ady avy amin'Andriamanitra io le nahazo ny Mosesy teto zany hoe Andriamanitra mihitsy no nandefa n'le ady mba hizana toetra n'ilay mpanompon'Andriamanitra ka raha io ady avy amin'Andriamanitra io no nitranga dia tsy fimonomononana ohatran'izao zanak'Israely zao no atao fa makasitraka dia manontany amin'Andriamanitra hoe inona mozy Mosesy jereo tsara ny fihetsiky Mosesy ty dia misy zavatra be dehibe alay tahaka ary raha mpanompon'Andriamanitra ianao na ray na reny mpianakaviana na tanora dia jereo tsara ny fomba nataon'ny Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo dia ohatra izy hoe ary nangetaheta teo ny olona dia nimonomonina tamin'ny Mosesy ka nanao hoe nahoana ianao no nitorana niakatra niala tany Egypta ahafatika etaetana sy ny zanakay ary ny bibonay ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah tany amin'Andriamanitra izy nitaraina ka nanao hoe ahoana no ataoko amin'ireto olona ireto fa mila hitorabato ahy izy. Ianao tsara le izy, ahoana no ataoko fa mila hitorabato ahy ireto olona ireto zany hoe tsisy nizaniza mba nakana hevitra tsony teo fa tany amin'Andriamanitra izy no nitaraina hoe inona no ataoko, inona no ataoko. Ary mazava ho azy moa pasteur raha fanomezantseritina fa rehefa Andriamanitra no anontaniany zay tsy verevitra zany mihitsy Andriamanitra, tsy lany atao zany Andriamanitra, tsy voatery amerina amin'ny tany aloha izy mba hamana problème amin'izao fotoana izao fa afaka mamorona vahaolana zay tsy mbola nataony hatramin'izay izy mba mahanana io problème io
ary vitan'io za de mampahery anao atao anatin'ny tokantrano ngamba misy problema mety mitovitovy amin'ny tany aloha tsy voatery le tany aloha no averiny fa afaka manao zavatra vaovao ndray Andriamanitra hamahana ny olanao hitahina ny fiainanao fa inona ny zavatra nataon'ny Mosesy nangataka tamin'Andriamanitra izy nanontany tamin'Andriamanitra izy manao hoe inona no ataoko atao anatin'ny baiboly ato ny zavatra mahavariana tokoa pasteur ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zay tena nisongadina de mandrakariva nanontany ny hevitr'Andriamanitra foana ohatra hoe akaiky am'zany Solomon rehefa voatendro mpanjaka izy Solomon hitantana ny vahoaka ny Israely nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy aloha de ny fomba nentina nanontany ny hevitr'Andriamanitra de izao nangataka fahendrena fahalalana fahazava-tsaina fahirata-tsaina zay nangatany tamin'Andriamanitra de nomen'Andriamanitra azy zay hevitra izay ndray andro rehefa nikambana i Josafata sy Ahaba niady tamin'ny Moabita sy ny Amonita izay de Ahaba moa tonga de nafanafo be fotsiny doraka tonga de tafihana fa matanjaka tsika ny miaramila tsika matanjaka fa hoy Josafata masina ianao antanio aloha ny tenin'ny Jehovah aloha antanio aloha ny tenin'ny Jehovah aloha zany hoe lay fanontaniana ny hevitr'Andriamanitra de tsy mba mampanenina zany mihitsy tsy mba mampanenina ny fanapahakevitra miaraka amin'ny fanapahakevitran'Andriamanitra de tsy mba mampanenina sady tsy mety diso fa be dehibe amintsika ny manapa-kevitra diso ny fanapahakevitsika ohatra fotsiny iresaka momba ny tanora eto raha anambady ianao mety efa nazoazo toena anao raha lahy na ranabavy de manontany ny hevitr'Andriamanitra aloha iza no alainao vady fa tsy olona rehetrarehetra io de mety aminao avokoa fanontaniana hevitr'Andriamanitra fa betsaka ny manenina rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano de avy eo vao miteny manao hoe ty ve nomenao Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy nanome azy an'io fa fanapahakevitra diso fanapahakevitra tao anatina coup de foudre ny fanapahakeviny fa tsy ny ainy ny feo an'Andriamanitra heviny ihany nandiana heviny zay le hoe nataon'ny olona ny masimbony ale de amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony tena azo atao raha ohatra hoe tanora ianao zao raha miroso tokony eo amin'ny taona anabadianao ianao de afaka mangataka tsara mihitsy ianao ny pointure anao eo anatrehan'Andriamanitra hoe takataka an'izao ny olona ilaiko mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra de afaka manao an'izany fa eo amin'ny sehitra ara-panazy ny zavatra resako anao zany zany hoe mpanompon'Andriamanitra ianao olona mpivavaka ianao zany mazava ho azy fa tsy hoe sady fokarongony ianao no misopy toka ianao manjery an'ity fandarana ty de ozy ianao hoe tena ho ataoko zany Andriamanitra na mbola makafoka ianao na ohatraohatran'izany de anontany hevitr'Andriamanitra fa tsy hamaly ianao am'izany Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra ianao de mazava ho azy fa hovalian'Andriamanitra io vavaka zay ataonao io zay nataon'ny Mosesy zay ary tsy diso mihitsy le fanapahakevitran'Andriamanitra rehefa nomeny a Mosesy de raha misy tanora te hiroso am'izany de azonao ataony mangataka an'izany eo anatrehan'ny tompo mba olona ohatran'izao tompo olona endry olona salama tsara olona tena mba mpivavaka ny rafozana mba mpivavaka ihany ko izy tsy mifoka tsy miloka tsy midioka tsy mijanga tsy manao n'ity fanao zao tory zao ty tsy manompo sampy ohatra zany de za milaza aminao fa omen'Andriamanitra anao zany tena omen'Andriamanitra anao zany ny fomba ienono ny feon'Andriamanitra mbola ho resantsika orina hoe fomba ahoana ny fomba ienona ny feon'Andriamanitra fa misy vanim-potoan'Andriamanitra miteny izy amin'ny sofinao miteny izy eo am-ponao miteny izy eo a-tsainao miteny izy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ohatra an'izao de anjaranao no mandray an'ilay teny de ho tanteraka aminao le izy fa teto Mosesy de verevitra hoe ahoanany no ataoko amin'reto olona reto ndray andro ihany ko pasteur raha fanomezatso dia tao amin'ny baiboly tao fantatsika tsara amin'ny filazantsara ny jaona toko fahenina
dia verevitra ny mpianatra rehefa nytenen'i Jesosy manao hoe omenareo haniny reo olondreo lehilahy 10,000 akoatra ny zazamambehivavy rehefa ataonao totaly be ny mety farafakely ny olona 2 alina ny teo dia ny mpianatra tena verevitra dia nanontany ny tompo misy mofo firy ainy aminareo ary dia mofo 5 sy azan-drano 2 dia repeterana ny tany atao hoana tompo no amokisana andreo olondreo na mofo sakafo dina denaria tsaiky 400 izay na 200 avoky an'ireo olondreo fa ny tompo nalaliny ataony rehefa niresaka tamin'ireo apôstôly reo izy dia nisaotra an'Andriamanitra fotsiny hoe eto aty ilay mofo 5 sy azan-drano 2 dia vokisiny olona fagagany zany pasteur zany hoe Andriamanitra hoa tena tsy lany vahaolana zany mihitsy Andriamanitra teto zao ny zavatra napetrany diosy izy manao hoe eo amin'ny 5 ary Jehova tamin'ny Mosesy na i Moïse mandrosoa eo anoloan'ny olona ary hitondray hiaraka aminao ny lolon'ny Israely ary nitehinao ilay nikapohanao an'ely dia ento eny an-tananao ka mandehana ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato anao reba aho dia hikapoka ny aram-bato ianao ka dia hisy rano hivoaka ahosotron'ny olona dia nanao zany Mosesy te io mason'ny olona rehetra zay mibaiko n'Andriamanitra mandrosoa eo anoloan'ny olona ndikan'izany hoe mandrosoa zany dia hoe aza mitaredetra ianao aza mipetrapetraka ianao fa mandrosoa ianao mpitarika ianao afatra ho an'ny ray mpianakaviana rehetra zany amin'ny mahampitarika ianao anatin'ny ankonana dia mandrosoa foana ianao ary le mandroso eto pasteur tsy hoe mandroso mivary lavo fa mandroso miaraka amin'ny feo an'Andriamanitra mandroso miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa mandroso miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia malala ny ataonao tsara mihitsy ianao miaraka amin'io Andriamanitra io iny tehinao iny ihany ozy ina moa le dikan'le tehina dia hoe raiso ny apinga ho finoana raiso ny finoana ho apinga azafady zany hoe manambara finoana le tehina iny le tehina zay nikapohanao an'ely iny le tehina zay na evaevanao teo ambon'ny ranomasina iny ihany ampiasaina zany hoe le finoanao tsy miova zay ny tena afatra eto le finoanao anatinao ihany alebiazo aza le izy fa ny fahagagana tsy voatery ana ohatrany teo aloha fa afaka manao zavabaovao ndray ary dia za milaza aminao ary lasanabavy ao anatin'ny ady be angamba ianao am'izao fotoana zao fa azahena ny finoanao raha nainanamelany ely koa Jesosy ka nanasitrana ny aretinao nampahery anao izy tamin'izany fotoana zany ka mivonjeny ianao vitany mamonjy anao an'io vitany am'izao ritenenako aminao zao dia manonona teny mpitahinao anao fa raha mbola ao anatinao zany finoana zany dia ozy miteny soratra masina manao hoe ny zavatra rehetra tompoko dia hainy mino izay mino dia hitany voninahitr'Andriamanitra aza mitaredretra mihitsy hoy Jesosy mantsy an'le raha vehivavy tonga avy aminao arak'izay irinao lehibe ny finoanao raha vehivavy arakaraky ny zavatra inonao arakaraky ny finoanao ny tenin'Andriamanitra sy io Andriamanitra io dia mbola afaka hetsika izy mbola afaka manao zavamahagaga izy raha amin'izao fotoana zao anao zao marary ny olakolony ambony fandrina ao ka manam-pinoana ny fianakaviana ray manontolo ary manam-pinoana ianao dia za tonga dia miteny aminao za koa mino mitsangana eo amin'ny toerana misy anao fa manasitrana anao Jesosy Kristy raha ray mpianakaviana ianao tahaka ny Mosesy tena monomonina mivady amanjaraka ao fa tsy voalohany ekôla azy monomonina mety monomonina any anaty any izy fa tsy dia hitanao hoe ty ivelany loatra hoe tena dada kosa raha tena tsy manambola mihitsy tena loha zany mandehandeha fotsiny tsy mba mikarama ohatran'ray mpianakaviana rehetra sy nefa ianao mba mitady any ianao ray aman-dreny dia za dia milaza aminao mandrosozy ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny tompo ianao raha Andriamanitra momba anao tsisy atohotra anao zany fa raha koa mavoatsika ne mandroso mivavaka dia memitra dia mandroso mivavaka dia tsy mitoetra tsara dia ny fiafarany pitehiny devoly lay fiainatsika ka za dia manamafy ozy hoe vita n'Andriamanitra pasteur mamany problème anao io fa aza monomonina ny herin'ny fahavalo teto zay homotsanitsika eto androany dia tao ambavan'ireo zanak'Israely any dia fimonomononana ny tsy finoana dia ny fimonomononana dia ny fanomezantsiny mpanompon'Andriamanitra averiko ndray mandeha tsy finoana fanomezantsiny fanomezantsiny mpanompon'Andriamanitra fimonomononana reo zavatra reo no nahazo ny zanak'Israely teto ary dia niteraka fahasombana teo aminy zany pasteur ary fanomezantsoma maraparantsika mazava ny tanjona sy ny planin'Andriamanitra amin'ny vahoaka ny pasteur dia ny anafaka mandrakariva ary nitrangan-javatra hita maso no ohatra nitrangana ady ohatra ny misavorovoro ary indraindray misy endrika fadisopana tenany eo amin'ny olona hoe tsy napoziko nga zao moa ny zavatra ny fanarahana
fa tsy midiky reny pasteur hoe miova ny hevitr'Andriamanitra. Tsy midiky reny hoe diso lalana ny olona fa mety lalana tsy maintsy lalovana ihany reny. Hoy Andriamanitra eto tamin'ny Mosesy eo amin'ny 14 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy soraty amin'ny boky izany ho fahatsiarova ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatsiarova ny Amalekita tsy hoeny ambanin'ny lanitra. Zany hoe io ady mampimonomonina ny olona io pasteur, io ady zay anomezany tsiny an'Andriamanitra io ady izay misarika azy iemotra hiverina any amin'ny tany Egypta, hiravoravo tanana, hiemotra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, hiemotra amin'ny fivavahana io, ka i Andriamanitra efa manana planina tsy ambadika aty hiady andravo ary amodika an'io ary anala an'io ary tsy maintsy afaka io. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra tsy ho tsarovana intsony eto ambanin'ny lanitra ny fisiany zany. Faraky ny resaka teo dia ny hoe lay faharetana, lay fatokina, lay toe-po ao anatin'ny olona no sarotra ny anekeny an'izany planina sy fitondran'Andriamanitra zany, dia eo ny adevitra dia tonga ho azy ny fimonomononana. Fa impirimpiry moa pasteur nisy olana nisy ady tato fa Andriamanitra daholo aneny nanome andreny vahaolany reny, Andriamanitra nandamany reny ary dia ny lamany tsy fisiany rano, tsy fisikanina, tsy fisina hena na lamin'Andriamanitra zany, ary na dia ny Amalekita azy eto dia efa nomanin'Andriamanitra fa ho arendrika tsy hoenona eo amin'ny tantaram-piainan'ny olona intsony eto ambanin'ny lanitra intsony ny fisiany zany. Matotra ary entitra Andriamanitra manao zavatra pasteur, fa saingy misy lalana zay tsy maintsy lalovana ihany koa. Ny zavatra takina ho ambadiky ty tantara ty pasteur dia ny hoe rovina ny aneken'ny olona ny fitondran'Andriamanitra. Ary nanomboka tary amin'ny Eksodosy 4:14 izy efa nilaza manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Ny manaiky, ny miandry, ny matoky an'io fiasan'Andriamanitra io pasteur ny tena ady ho an'ny olona amin'izao fotoan'izao ary na kristianina aza tratran'io zay milaza fa mino an'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanome toko fahanasitrana fa tsy mino izy fa mbola mitady vahaolana hafa ihany, ary misy fotoana aza lasa mivarina any amin'ny fanompo-tsampy, mivarom-pananana rava amin'ny fananana. Tsy niandry an'Andriamanitra ary mampalahelo ny akamaroan'ireny olona ireny iny foa niala tamin'Andriamanitra izy maty ny marary rehefa avy eo, faravana misy rehefa avy eo. Andriamanitra efa nanome toky fa ho alamin'Andriamanitra ny adinao, ho alamin'Andriamanitra ny tokantranonao, vitan'Andriamanitra mandamina ny fiainam-pitiavanao rava mikorotana efa tady isarak'io, fa rehefa eo am-pelatanan'Andriamanitra vitan'Andriamanitra mampikambana indray, fa mbola nono tsy fisian'ny olona indray dia indrisy fa lasa any amin'ny mpanao ody fity indray izy mandeha vao miampitrotraka amin'ny problème fa olana ny teo dia ny ampy-olana lasa miverina na misavindray, lasa na misavindray. Zany hoe ny alalina ny antony mandrakariva ombenimbeny ao ambadika zany dia hoe lay mila manaiky an'Andriamanitra ianao. Tadidiko pasteur tantara anankiray izay, tantarana mpiandry-omby anankiray. Rehefa nafatotra teo amin'ny toerana anankiray izay neverina fa karakaina ny omby anankiray fa bozabozaka ny teo dia teo ny nafatotra dia nangetaeta ty omby dia indrisy fa ranopotaka tamin'le orana avy reny no hitan'le omby dia nitrotra izy tia napatady hisotro an'le rano maloto tery akaikikaiky tery satria nangetaeta izy dia so fa tsy tapaka le tady fa raha tsy zany izy nisotro an'le rano maloto. Fa hay efa fantatr'ilay tompony fa rehefa amin'ny lerany 12 atoandro iny dia mila misotro rano ny omby dia mitondra rano madio tamin'ny sio izy dia nampisotrona an'ilay omby na nalana ny etaetan'ilay omby satria fantany tsara ny zavatra rano. Teo vao afaka ny etaetan'ilay omby tamin'ilay rano madio. Misy lesona raisina pasteur hoe rehefa mitrotra ny olona ka tia napatady matetika dia mivarina any amin'ny rano maloto, mivarina any amin'ny lalan-diso, mivarina any amin'ny lalan'ny fahafatesana. Ary zay no ambaran'ny ten'Andriamanitra indraindray manao hoe misy lalana heverin'ny olona ho mahitsy kanefa mivarina any amin'ny fahafatesana ny fiafarany. Tsisy olona ny safidy ny opotika pasteur, tsisy olona ny safidy ho rava pasteur, fa mampiasa ny saina izy, mampiasa ny volana izy, mampiasa ny fahaizana izy, mampiasa ny fahalalànanana izy satria te ho tafavoaka fa nindrisy banga tao aminy dia ilay fitodihana fatokina n'Andriamanitra zay manomana zavatra tsara eo aminy dia ny akamaroana izy ireny matetika diso lalana izy. Ny heviny tena amaolana, ny heviny mba ho tafavoaka hitovy amin'ny olona, ilamina fiainana tahaka ny olona kanefa gaga izy rehefa avy eo fa
arakaraka ny ezahany na mahany olana sy ny adiny zay natrehany vao miany letika ny fiainany satria zay le hevitra araka amin'ny fisainany ihany, zay le hevitra araka amin'ny fahalalany ihany, zay le hevitra araka amin'ny fatakarany ihany. Ary ny zanak'Israely dia mbola tratra ny fisainany hoe tsy aleo ve miverina ny an-tany Egypta raha zao aloha izy tsy aleo ve tsy mandany andro amin'ity fivavahany ity raha zao aloha izy ary raha ohatra zao zany kay le fivavahana aleo ihany tsy mandrosa. Kanefa ny planin'Andriamanitra ao ambadika eo tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy ho tahiny ianao, tsy maintsy ilaminy tokantranona mikorotana io. Ary io aretina mavery hevitra anao efa tsy sitrapanafody io intsony raha mbola ianao ny amahany io ny tsy milamina io. Fa raha Andriamanitra ny mamahany io milamina io ary tsy maintsy sitrana io ary vitan'Andriamanitra io. Tsy tsarovana eo amin'ny tantaram-piainanao intsony io. Zany ny fanampin'Andriamanitra pasteur eo amin'ny olona zay mahatoky azy, zay miandry azy. Ary dia misarika ny olona tsika hoe ndao andramana ary zay na tonga ny ten'Andriamanitra andrama ka izaho fa tsara Jehovah. Ka le manandrana tsy le mitsofoka fotsiny fa lay mandroso hatrany ary makato zay lazain'Andriamanitra. Fa ambadika zay tsy maintsy milamina amin'ny fiainan'ireto olona reto pasteur ary ao ambadika zay ny vahaolana ho azy zay tsy maintsy hanafaka azy ao anatin'ny adiny pasteur. Ny verimberina teo le hoe mandroso tenitsika mandrakariva ny hoe ny mandroso ihany no mahita zavatra vaovao. Ny olona mijoro fotsiny dia tsy mahita ninninina izy. Be lehibe ny kristianina mijoro fa tsy mandroso tsony. Fa ilaina ianao mandroso dia arakaraky ny androsonao no ahitanao zavatra vaovao foana. Dia zay ny torohevitra nomen'Andriamanitra ny Mosesy. Mandroso ianao miaraka amin'ireo olona ireo dia izao ny ataonao: kapohy ny aram-bato. Inona moa ny zavatra tian'izy io finosina somary ataoko anaty fonoteny kely le hoe aram-bato. Atao amin'ny Korintiana 2:10 ny 9:4 dia izy manao hoe: ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vato lampy fanahy zay nanaraka azy izy, ary Kristy zany vato lampy zany. Lay hoe kapoly izy dia ny hevitra izy io zany ny pasteur Rafanomezatsoertina dia misy fandraisany be dehibe mihitsy amin'ilay famonjena nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Dia araka ny teny soratra masina manao hoe ny dia kapoka taminy no fanasitranana ho anao. Raha mangetaheta ianao zao fanasitranana dia ny dia kapoka tamin'i Jesosy manasitrana anao. Raha mangetaheta ianao fanafahana dia ny anaran'i Jesosy manafaka anao. Ninona etaetaponao dia afahany zany satria manambara ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo lay tenin'Andriamanitra tamin'i Mosesy manao hoe mandrosoa ianao miaraka amin'ny olona dia hita aram-bato. Tsy izy io fa Jesosy. Zany hoe arakaraky ny androsonao tsy maintsy ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary tsy maintsy ahitanao ny famonjeny. Na tsika rehetrarehetra atao anatin'ny tokantrano, vesaran'olana, vesaran'entana, vesarana problema, mandrosoa, tena mandrosoa dia ahita ny vato lampy fanahy io ianao. Dia Kristy Jesosy zay efa maty ho anao, efa manarivo ny taona maro lasa zay ary efa hiverina tsy ho ela eny amin'ny raha any lanitra. Jesosy Kristy Tompo zay efa nilaza manao hoe tsy ho avy antsy ny marina fa ny mpanota ibebaka, tsy ny finaritra ny mila fanafody fa ny marary, tsy tonga iantsy ny marina fa ny mpanota. Tena tian'Andriamanitra tsika ary natao anao zany teny zany ry havana, natao anao zany anafaka anao amonjy anao. Dia ho faranantsika eo aloha ny teny ndo hivavaka tsika. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ity androany ity mba nanana fotoana nafana intory ny teninao teto izay, nanambarany amin'ny filazantsaranao. Misaotra satria Andriamanitra endry ianao zay mametraka ny teny ao am-ponay sy ao anatinay, ho anay voalohany indrindra ro an'ireto vahoaka malagasy teratany vahiny zay mahazo an'izany fandarana zany. Ino koa Andriamanitra fa ny fanambarana zay nomenao teo mahakasika indrindra ny atao hoe monomononana, mahakasika ny Jesosy Kristy Tompo, mahakasika ny fahagagana zay nataonao. Verimberina teo hoe mandrosoa dia ho tafatoetra ny ampon'ny olona zany teny zany ary tonga ny finoana izy ireo velona indray Jesosy satria be lehibe ny olona mivavaka nefa tsy mino,
ny fahagagana ataonao tsy mino miasanao mahagaga be dehibe ny olona rehefa mandalo fizahtoetra de tafalatsaka ao anaty finonomononana fa manomboka eto kosa de anao ny amelona ny finoana ao anatin'izy ireo a mba hiverina indray ny etaetapon' izy ireo andriamanitra mba handraisan'ilay tompontsoa lehibe avy amin'ny filazantsara anao jesosy misaotra andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy amen endre tompoko a faranantsika eo ty fotoanyty aloha androany toy izantsika raha sitrapon'andriamanitra raha ampitso ny Eksodosy toko fita amby folo tapany faharoa makasika n'lay josoasy ny tantarany Amalekita mbola ao anatin'le sika teo ihany zany fa ny fotoana lehibe antsika amin'ny faefatra ny volana aogostra etsy amin'ny atsonjobe etsy anala mahitsy a de fa miomakomana ny am'izany tsika rehetra satria dia fotoana angezabe ho atsika rehetra izy io ny larana finday moa zay afahanao mifanerasera aminay raha ohatra hoe mila vavaka ianao a na te hijehovah olombelona dia misoratra eto amin'ny écran miverimberina eto a izany samotain'andriamanitra tompoko a isika rehetra tainy tompoko